jaonina voalohany toko fahatelo. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia niny antsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetrantsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy sika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Samy hafa ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly. Jaonina voalohany toko fahatelo ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela hisy amitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany, tsy maintsy mifankatia isika. Tsy mba tahaka ny Kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namono ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany, fa marina ny an'ny rahalahiny. Aza gaga ry rahalahy, raha halan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao, ary mahita ny fahantrany rahalahiny ka mihirimbelona aminy, ahoana no hitoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika, sy hampatokiantsika ny fontsika eo anatrehany, na amin'inona no anamelohan'ny fontsika tsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fontsika, dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona no angatahintsika dia raisitsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahina eo imasony isika. Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny hifankatiavantsika araka ny didy nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika. Miudidina mizanaka midera
soavana tsy takatray ninanirina oatrizay hampiditra anariray ho aminy hasambarana Trewakakina rovovonzi tunga lafatra perananana haranani fitiavana perandratrainanaka fitiavitoetrana Savatsuna ulanitra fiadanana voninahitra bezary arena hoanay ao aminy Jesosy sanaka Kristi nuana yanai wenyamini urena tsiweni sanire derana yanarana harana nifitiavana bezaratrainanaka fitiavitwetrana Mitsaukanao zahay riray nony fitiavangalinao ny fiaviany Kristi